faly miarabantsika rehetra indray a matratra zao alahady voalohany amin'ny volana jolay sahady sotra n'Andriamanitra lehibe tsika fa niaraka tamintsika foana izy a mbola velonaintsika nandritran'izay enim-bolana lasa izay andia ny enim-bolana manaraka isika dia maniry azy indrindra mbola tahaka izay namindrano fo tamintsika hatramin'izay no mbola amindrano fo tongeto tsika izy efa niteny foana fa eo mitoerana rehetra izay ampatsiarovako ny anarako a eo ny anatonako anareo eo ny hitahiko anareo a ary raha eto amin'ity toerana ity anareo no mivavaka hoy Andriamanitra dia miaino anareo a ary dia na mirona telo fotsiny aza no eo anoloany a mivavaka aminy a dia eto ampovoany izy eto ampovoanitsika izy a anandratra azy tsika fa lehibe mendrika io dia raina mandraka hariva mandraka izay voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any aleluia masina Jehova tompony maro endrika ny voninahitra amen dia mbola ampitombona amintsika mandraka hariva ny heriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy tompo ilay mpanjaka atsika dia Jesosy Kristy velona avy any Nazareta mbola haname voninahitra azy tsika dia ara-nandratra azy a amaky ny salamo fa 7:7 salamo fa 7:7 vakitsika amin'ny andininy voalohany zany a ka hatramin'ny andininy fahafito ary efa miara mahitsika dia vakitsika ary ao aorianan'izany a ny hira fa 1:70 Jesosy mpanjaka malaza le tsy miova le mahery le tsara indrindra zany dia raintsika ankalazaitsika mahery zany Andriamanitsika zany sady tiatsika 1:70 ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo ao aorianan'ny salamo fa 7:7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy rehefa samy mahitsika mity ahafantanana ary firenena rehetra mioby ho an'Andriamanitra fa Jehova no avo indrindra ka tokony atahorana mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy mandresy firenena maro izy ho ambanitsika ary firenetsamy hafa ho ambanin'ny tongotsika mifidy ny lovantsika ho antsika izy dia ny voninahitra Jakoba zay tindry efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara mankalaza n'Andriamanitra eny mankalaza ny mpanjaka atsika eny mankalaza fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra mahaiza mankalaza tsara ianareo amen Jesosy mpanjaka
iondrika ivavaka isika ampanajana lehibe ary ampanetretena ry Andriamanitra avo indrindro no andrena lohanay manatona anao lay masina indrindra le ambony indrindra le Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra ary le Andriamanitra efa izy hatrizay ianao ary ho mandrakizay dia le Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba ary Andriamanitra Mosesy, izay Andriamanitra ireo mpaminany fahiny, le Andriamanitra nitokiny ary tsy niala taminy, tsy namitaka azy, fa le Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra fitiavana ary Andriamanitra mpamindra fo ary ny famindramponao mbola natozy zao anay velinaina, mbola tonga eto matondra ny tenanay, mbola miazakazaka eto zay. Dia ianao Andriamanitra rainay, le rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, izay Andriamanitra tomponay, iankohofanay dia rainay, ary tianay amin'ny fonay rehetra, amin'ny sainay rehetra, amin'ny fananay rehetra, amin'ny herinay rehetra, satria Andriamanitra tsy mandao anay. Misaotra anao izay mankasitraka noho ny amin'ny famindramponao lehibe mahatratra zao volana Jolay sady. Misaotra Jesosy. Raha mandinika ny lasa na ny ankehitriny, tsaronay fa teo aminay foana ianao, tsy nandao anay mihitsy, niaro anay, ary mbola nanafaka tamin'izay rehetra mitambesatra na zay rehetrarehetra asan'ny Satana rehetra, dia mideranao izay mankalaza fa Andriamanitra tsara, tsy hainay ny angina Tompo hanandratra ny feonay mba ho tonga any amin'ny lanitra ho any ambony any, izany feonay na dia feon'ny mpanota ihany aza. Mpanota Jesosy, mbola mitafy an'ity nofo ody ity, tsy misy marina izay na dia ray aza, fa noho ny fitiavanao dia manatona izay satria anao fa niteny izay manatona ao ianao, tsy mba misy laviko mihitsy, dia manatona izay mitondra ny feonay na dia iva aza, tsy ho tahaka ny an'izay efa masina, efa be voninahitra any aminao andry, fa izay manondrika ny lohanay ary dia sandratra miaraka ny feonay mba ho tonga eo aminao Andriamanitra velona manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Alohan'ny andreneasa antsika sahady ny ten'Andriamanitra izay hoentin'ny ray aman-drenitsika, dia ataontsika ny hira aloha 270 ry Jesosy midina mihitsy dia jereo zahay zao atreo zay fa sao dia variana fotsiny, zatra fotsiny ka tsy mahita anao Jesosy. Azoninao tsara ny sainay mba hijery tsara anao, andre zay ambara aminay, fa tsy ampidirina amin'ny sofina ray dia avoaka amin'ny avia izay ninona tamin'ny havanana. Ny andiny voalohany sy ny andininy fahatelo ry Jesosy monena dia midira mihitsy atao anatinay, ny fonay manatena anao mihitsy fa andray anao zahay, dia izay misalasala rehetrarehetra, aza misalasala fa ampidiro Jesosy. Hoavy indray mety hoavy ny aretinandringana antsika eto efa miamitombotombo ihany, mitombena tsara, miandry an'i Jehova dia mivavaha tsara. Ataontsika zany hiry zany dia hitsangana ny ray aman-drenitsika ry Jesosy midina jereo zahay zao. Ry Jesosy midina Maria,
Jeso monena midira ianao ry Jeso monena midira ianao ny fonena natena antayana isa ry havana malala rehetra amin'ny tompo mbola fifaliana ho antsika mandrakariva ny mihoana amin'Andriamanitra. Mbola zava-dehibe mihitsy ny famonjen'Andriamanitra teo anatin'ny fonao zany, fa misy mpamonjy isika, misy mpiaro isika, misy mahay zavatra rehetra isika, sady tompony hery sy ny fahefana rehetra na ny any an-danitra ny aty an-tany. Mirongatra zao ny coronavirus, torakovitra daholo tsika menakava mieritreritra an'izany, fampiasao ny fiadiana. Inona zany fiadiana zany? Andriamanitra no efa milaza, voalaza ny soratra masina teo fa tompony hery sy ny fahefana rehetra na ny any an-danitra ny aty an-tany. Ambony ny dokotera zany, ambony ny fanafody zany, ambony ny vaksiny zany, ny hery rehetra, ny hery rehetra, ny hery rehetra, ny hery rehetra. Ampiasao zany mahandriamanitra n'Andriamanitra zany. Saotra tompoko, dia samy mahereza amin'izany. Jerentsika amin'izany ny Salamo 4:7. Ny Salamo 4:7 ary ny Korintianina 2:4. Salamo 4:7. Raha isika aloha ny 9 ka hatramin'ny 10, zay raha isika indray ny 9 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy, 1 ka hatramin'ny 10. Andriamanitra no ary sery antsika. Inona hony? Andry sy hery ho antsika. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany any tsy atahorantsika na dia ho levona zany tany, na mifindra ho any amin'ny ranomasina zany tendrombohitra, na ramirondrona sy misamboaravoara zany onjany, ka miorooro ny tendrombohitra no fisafokany. Zany rehetrarehetra zany fampitahorana ataon'ny devolo dododaholo, fa misy Andriamanitra ho no inona? Aro antsika, hery ho antsika, mpamonjy azo, mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Raha tsika ny 9:9, avia ka jereo ny asan'Andriamanitra. Ahoana hony?
avika jereo ny asan'andre. Miatso anao mihitsy izy hoe avy ka jereo zany asan'Andriamanitra izany izay mahatonga faharavana ety an-tany. Faharavana na inona hery, na inona fahefana, na inona aretina, na inona areti-mandoza, kepy ianao ataovy any eritreritra hoe avika jereo ny asan'Andriamanitra. Maso hafa, fanahy hafa, finoana hafa, fa mahatonga fandravana zany herin'Andriamanitra zany. Fasivy, mampitsahatra ady hatramin'ny faran'ny tany izy. Maninona hony? Mampitsahatra ady hatramin'ny faran'ny tany. Mba ino an'izany mihitsy tsika rehetrarehetra. Manapaka ny tsipika sy manito ny lefiny izy ary mandoro ny sarety amin'ny afo. 19 mitsara ka ho fantatrareo fa izano Andriamanitra. Isandratra any amin'ny firenena samihafa, asandratra any amin'ny tany aho. Jehova tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no aro antsika. Korintianina 2:4 Indininy 7 sy 9 anaran'i Jesosy, fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany zay, ho an'Andriamanitra ny halehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Ho geja manodidy zay nefa tsy tery, verevitra zay nefa tsy mamoy foa, enjeny zay nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Ray masino manao masinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mahafinaritra zany teny zany, teny manan-kery zany teny zany. Tiako anatin'ny fotsika rehetrarehetra amin'izao andron'ny coronavirus zao zany, tsy misy afa-tsy Jehova ihany ny hery ary aro fiarovana ho antsika. Tsy misy afa-tsy zay na inona. Fa ny teny omen'Andriamanitra ho antsika rehetrarehetra androany dia ny 10 mitsahara ka ho fantatrareo fa izano Andriamanitra. Io hoe mitsahara io mangina am'izay, zay ny tena dikany. Mangina am'izay, mangina. Satria nahoana? Izano Andriamanitra. Zay. Ny afatra ny tompony androany mba tsy tabataba be tsony na ny trano, ny mpivady miady zany makaleo mihitsy ny mandamina tokantrano ao amin'ny birao. Tena makaleo. Na miaino ny zanakareo mitomany, tsy mba vita fianarana tsony ny ankizy raha miady ny ray aman-dreny. Aza gaga mihitsy raha tsy afaka izy. Aza malahelo koly raha tsy afaka izy fa ianao no nanao zany. Ny soratra masina milaza mihitsy hoe mangina. Akobony amin'izay ny vava, mahatsiarova tena. Tsarovo zao teniko zao fa any an-danitra any misy ady. Adiny devoly sy ny anjely.
isaky ny olona tsirairay avy zay ataon'ny olona tsirairay avy dia ny devoly rehetrarehetra akavy, ny anjely rehetrarehetra akavanana. Dia mifampirisika ireo. Raha va misy mpivady miady fotsiny dia eo ny akavanana, ny akavy tabataba be ny devoly hoe io androany, tendratsy io androany, amely tamaina io androany, amely daky io androany. Iny ary fa hisaraka mirefitra mihitsy ny teky ny devoly any an-danitra. Tandremo zany, namany ianao zany sa tsy namany? Namany. Mahafaly any ny devoly sa tsy mahafaly ny devoly mahita anao miady tsy kizitina? Mahafaly azy zany. Mirefitrefitra mihitsy ny teka, anay io androany, anay io androany, anay io androany, ary tsy amelana anay raha tsy misaraka. Tafasaraka zaza mitomany. Menara am'izay am'izao fotoan'izao mangina okizay. Samy mahalatsy ary tena mihitsy hoe mba okizay a. Izay ny kizitina rehetrarehetra anao, na miady rehetrarehetra anao, miteny ratsy rehetrarehetra anao a, ninona teny alokon'ny vavanao okizay. Mianarana zany. Fa mafy be mihitsy mandamina tokantrano, fianakaviana, ny ankizy rehetrarehetra mitomany ao an-trano ao. Okizay. Ny teny frantsay hoe arrête. Teny tsotra mihitsy ny hoe arrête. Zay ny an'Andriamanitra. Fara va mahay mangina ianao, tehaka indray ny anjely. Tsy maharesy aneo ianao e. Tena marina zany. Mivavaka io tsy maharesy aneo ianao. Manam-pinoana io tsy maharesy aneo ianao. Todika any amin'Andriamanitra ao anatin'ny fahoriana io. Aoko fantatra ho Jesosy, zany ho Andriamanitra, fa ianao mangina. Aoko fantatra ao, fa tsy ianao tsy ianao no Andriamanitra, tsy ianao no tompon'ny fianakaviana, tsy ianao no lohan'ny fianakaviana ao tokantranao, fa iza? Andriamanitra ny tompony ny fiainanao. Mba okizay aloha hoe ny ampelantanany ianao, amboaniny, kolokolony, tsy foiny. Azadino zany. Soratra masina milaza hoe ny mpanompoko izay nifidiko tsy mba hariako. Azadino zany, izy Andriamanitra nino miteny zany e. Mpanompo ao an-trano, na misy mpiasa kely ary avy ao an-tranonao, marary izy, dizany hoe tonikeo fa tsisy lanazy, andeha mandeha any, marary lava. Efa sady marary izy mbola roanao. Devoly ny fala be amin'izany, tena mitsinjaka mihitsy. Fa ianao arrête. Mangina am'izay ianao. Mangina am'izay ianao. Rehefa manomboka mangina ianao dia misy fanahy anankiray miteny bitsibitsika ao anatin'ny fanahinao ao. Marina fa mafy ny mangina. Mafy. Mba niteny tamin'ny tokantrano anankiray vadiko izay dada, lehilahy tsy vanina mihitsy zany. Zany sady mamono, misotro toaka,
jangajanga tondra vehivavy ao an-trano izy zay menakavy eo ihany mangina ma ianao areta tsy mahavitan'izany adada pa daroany le rangahy no mipainy rangotiny izy mifaly am'izany de voly sa Andriamanitra de voly ny faly miteka mihitsy ny any an-danitra hoe tsy maharesin'io ianao hoe ay oziny devoly fa tsy anao de manaiky tsika saronany arety ho Andriamanitra aoko fantatra fa zany ho Andriamanitra zany mpiaro anao de tsy ao anatin'ny saintsika mihitsy apetraka fotsiny le fedina apetraka fotsiny ny tenin'Andriamanitra zany mpiaro anao fa mpiaro zany na amin'inona na amin'inona eo fiainanao mafy be dada ny mangina mafy ny mangina asioka dana mivavanao de ao akombony jereo fotsiny zay rehetrarehetrarehetra miseho zao fotsiny atao hoe ianao no mandriamanitro io ny anao fahatsirovo zao fa mbe menarange ianao menarange ianao ny mihira ho an'Andriamanitra koa ny hira ny salamo 170 tao fa 105 miakatra amin'ny fiobian'Andriamanitra mamorona hira mihitsy nge ianao ro anatin'ny fahatezerany ohatran'izy ane zany hira io sady tezitra ny mihira gamba raha mivavaka reo Andriamanitra la tsy mivaratra mihitsy fa tsy lako misarady mahavita zany tsy mahavita tsy mahavita mihitsy zany am'sora ny zavatra rehetra fa arakaraky ny anaovanao hirany eo izy zay misy anjely manampy anao zay tsy takatra ny saintsika mihitsy fa misy anjely manampy anao rehefa mangina anao ka mihira mianarany zany any an-trano misy Andriamanitra misandratra mihitsy eo no ny hira zay ataonao ary misy Andriamanitra tena mivolona ny iaro anao mihitsy rehefa mihira ianao tadidio zay teny zay androany menara be dehibe le olana ary tena makivo mihitsy ny meritreritra zany raha Andriamanitra fa tsy misy mivavaka mihitsy ve reto ampaingonany reto tsisy mihany toroteny tsy misy mihany fampianarana alefa daholo ny fijoroana vavolombelona fa Andriamanitra nanao an'izao nanasitrana ny kansera nanasitrana io rehetrarehetrarehetrarehetra io de ozy ianao hoe anao zany za mbola tsy tian'Andriamanitra za tsy mbola noenon'Andriamanitra za mbola tsy nirarahin'Andriamanitra fa tsy voajerenao mihitsy ny fisandratan'Andriamanitra amin'hoe nisy zava-dehibe nataonao anao satria tsy foiny ianao mpanompony ianao mba hataovy zava-dehibe mifenanao zany rehetrarehetrarehetra zany arety zay ihany tadidio androany oko fantatrareo fa zany ho Andriamanitra mpiaro anao ary tompony hery sy ny fahefana ny vorona endrindrindra eto ambonin'ny tany dia ny vorondolo
inona ny fahendreny amin'ny andro tandro ny tabataba be io ny olona tsy fandrelesana izy maninona matory mamelana zany aloha hitabataba any zay tabataba fa ianao matory miandrasa ozy any Jehova ampiaro amin'ny fiainanao zany amin'ny alina am'izay rehefa mangina ianao maninona izy mihiratra amin'ny masiny zany vita ny tabataba amin'ny andro atoandro ale mivavaka amin'ny alina mianara ny vorondolo mahirata ny maso amin'ny alina mianara mihitsy ny vorondolo ianareo ary raha misy namany tonga mikopakopaka tiako akaikiny de izy hoe tia fahanginana mihitsy ny vorondolo inona ny voka alozy ianareo voka ho azy le voalavo io moko ny tena fihinana io voka ho azy eo amin'ny ala rehefa hoe mangina sy mitabataba ohatrany toy zany hoe fa mivoaka ho azy le devoly miala ho azy ho ale devoly te hafa zany ho an'Andriamanitra ianareo rehefa mangina ianao de miala ho azy io devoly io miala ho azy voaka ho azy avy any ny vorondolo tonga de ao azony sa tsy azony tsy afaka miteny tsony any ambavany mba ho mpiteo ohatran'izany ny asan'ny satana sy ny maizana de ho mpandresy isika jereo ny farany le nilazaiko teo amin'ny Korintianina 2 toko 4 ahoana ozy ao ny 9 fa Andriamanitra zay mandidy hoe mandidy aoka ny mazava ahazava ao ny maizina zay mandidy mihitsy Andriamanitra fa aoka ny mazava ahazava ao ny maizina ianao ny mazava raiso zany tenin'Andriamanitra zany ho anao androany andiny 9 vogeza mandidy zinay lefa tsy tery nao raha vao tonga ny corona ay maty sika voakivy ianao de miteka ny devoly ao anaty fandrika ianao fa za tsy tery manana finoana zany za tsy vo manana finoana zany zany manana piaro atao daholo ny kasibosy rehetra sy ny kasine satroka koa raha mbola nampiana fa mangatsikitsika fa tsy ao anatinao mihitsy fa misy trano fitaratra be mihitsy any miaraka aminao izy io Jesosy oko fantatra rofo zany Andriamanitra io izy very hevitra tsy mbola hitanao zany very hevitra very hevitra maty dada maty neny very hevitra inona no hanina iza no hanampy iza ny karakara mamoy fo de mamono tena teka andray ny devoly fa tsy mamoy fo
firony kamboty eto amin'ity tany ity betsaka ny mamoy fo, betsaka ny mamony tena, fa misy kamboty efa lasa lavitra ambony be mihitsiny fa tonga ministra rany sasany tsy mamoy fo, enjehana hony nefa tsy nafoy ary potraka nefa tsy maty. Manana ny zany finoana zany ianao, fa Jesosy Kristy fa mitondra ny fahotantsika, mitondra ny fahalementsika, mitondra fahakivintsika, mitondra ny tahotra antsika rehetrarehetra. Jesosy apetrao aminy entanao. Io ny tahotra Jesosy, io mampamoy fo ahy Jesosy, io ny mahakivy ahy Jesosy, eto fa tsy zakako tsony. Toy soratra masina hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Soratra vavakatsika. Jesosy, izay ny teninao androany, ataovy ampy ho anay zany amin'ny adi-penanay, na ao an-trano, na ny ampiasana, na ny ampianarana. Mampianarana iangina, mampianarana iangina, fa ny fahanginanao io ny herinao ho ianao Jehova. Ka dia taio ireto olona ireto manana fiainana vaovao, finoana vaovao, matanjaka dia matanjaka, mampiala ny devoly, tsy ampitahotra, tsy ampiady anay intsony, tsy ampiteny ratsy anay intsony. Mangataka izany amin'ny anaranao ahy Jesosy, satria ohatrany miady rery, ohatrany miady rery ny mpanomponao, tratran'izany fa aseho kosa fa ianao no Andriamanitra, tompony hery sy ny fahefany rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Anaranao Jesosy nangatahako izany. Amen. Endriavana rehtsika izay afatra izay, mazava amin'ny teny malagasy zavatra fohy ary raitosa mitsara amin'izay amin'izay zavatra manahirana anao, amin'izay mampitabataba, fa io fitabatabàtsika io na io rehetrarehetra manimba ny saitsika io, rehetrarehetra mitarika zavatra io mandreraka saina, ary rehefa mandreraka saina dia mankarary fo, maro mampafo ny andro iainana izany. Dia Jesosy miteny amintsika hoe mangina amin'izay dia hitany voninahiny amin'izay nareo, ary dia azo hery amin'izay araka ny teniny hoe ao anatin'ny fahanginana ny tombon'ny herinao. Andehantsika hibebaka satria tsy misy tanteraka, tsy mbola mazaka n'izany mangina izany, indrindra na dia voatonona kely ny anaranao dia hoe inona inona ny anarako ty averelo, dia na dia samy mpivavaka raha tsy mazaka teny fa mandray teny entendrony. Andehantsika anatina ny Tompo, andeha samy hibebaka ho avy indray ny aretina, dia taoko andinika tsara tsika efa fanotelony zao sa fafiry, ary ny zavatra matombotombo foana dia tsy miakely akory ny heriny, fa miamitombo, ary dia tadidio, fa rehefa tsy maty tamin'ny voalohany, tsy maty faharoa, dia aza miteny hoe tsy maty tsony amin'ity, fa ataovy hoe sao dia mba lasa amin'izay, fa nilain'i Jesosy amintsika dia tsika tena matoky azy. Izy no arontsika, matoky venao fa aronao izy, matoky venao fa mora azo izy, sa rehefa aveo tokoa dia miantso kelikely dia efa niantso ihany fa tsy mianona Jesosy fa andeha amin'izay andeha ary, ary mety tsy ho sitrapanafody tsony io, fa Jesosy ny fibebanao sy ny vavaka sisa izay ny fanafody. Ka dia andeha anatina ny tompontsika mba tsy ny fahafatesana ara-nofo moa no tena tahorana, fa ny fahafatesana
ara-panahy fa rehefa tonga ny fotoana ka lasa dia mifanao veloma fa ny faniriana dia mba eo na ny an-danitranotsika na miala ety azy. Tsy mba hisy tonga ny an-danitrano ny ratsy sy manindrombaka tokoa ka ny mpiady tsara izay maharitra eto tany izay ihany no anjara andray le lova soa. Ety tery zany vavahady zany mianatra manginy zany mampitony ny fo zany manindry ny fo zany vavahady ety sady tery zany. Raha vavanao fa zatra ny tabataba sy ny monomonina tsy mety io fa mangina ny vava fa ny totondry ny mety hiakatra. Dia hoy izy hoe ety sady tery zany vavahady zany kely ary nefa mbola mideza ndray zany hiakatra an'izany ka dia aza kivy zay manana mareta mangina tompoko fa tsy resy tsy akory ny olo mangina ary tsy resy izy fa mandrindra fihavanana na amin'ny olona na amin'Andriamanitra. Ataontsika izany 7:7 tsy mba hisy tonga ny an-danitra mihitsy raha tsy mandrombaka tokoa. Dia ny 5 dia miangavy atsika amin'izay Jesosy mangataka amintsika mihitsy izy mba midia amin'izay ripirenireny ny saitsika be dehibe ny ao anatin'ny saitsika ao zao be dehibe angony ny sainao avoroy ny sainao dia matoki an' Jesosy banjininy izy ihany sy ny heriny matoki ny tenany fa izy ihany no mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana dia matoki azy dia ataony tanteraka. Ny 1 sy ny 5 ny ataontsika samy mandinika. Tsy mahisy tonga ratsy mandrombaka tokoa tsy mandrombaka tokoa ny mpiady tsara izay maharitra no andray anjara lovaso etsy teny rehefa ny vavahady nefa azakive riavaka zao fa zay malaina kosa dia overa dia miangavy mangataka aminao Jesosy mba midia amin'izay renyregny ao fa ny tomponao tandrainao ianao anety sitra noveny izy dia mandany tokana zao ka ny fonao efa simba vatoloronao osolo fotsara sy vaovao zany mba everina sakaiza ataovy amin'ny fonao mibeba amin'izay ary io zay rehetrarehetra nampitabataba nampimonomonina anao na mitsaratsara na mijery ny hafa fa ataovy mifantoka amin'i Jesosy amin'izay hianatra angina amin'izay tsika dia iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Ivavaka sika misaotra Jesosy tena mankasitraka anao zay fa miteny aminay tokoa ianao tsy manginy ianao tamin'ny alalan'ny vavany mpanomponao zay nampiteneninao. Misaotra Jesosy mankasitraka mampianatra anay fa io fitabatabana io tokoa sady tsy mahita fity zay amin'ny vokatry ny tabatabanay ny olona tabatabainay koa neka tsy mahita fa fitahiny ka dia ampanginy tokoa zay Jesosy mba hianatra anginy zay androany anakombona ny vava na dia tsy anao amin'ny kadinara dia mety anandrana amin'ny painsa ihany rehefa any an-trano any jerena rehefa manahoana raha fa mba misy zatra tokony anginana nefa Jesosy ny fananao masina ilay tsara indrindra no an'olo-tsainanay araka ny tenina hoe hanome sainanao amin'izay dia mpianatra anao zay lalaka lenao amin'izay dia misaotra Jesosy matoky zany zay fa ny herin'ny teninao aneny tena tianao aseho tamin'ny fiainanay tamin'ity taona ity ka dia mba haka ny teninao zay fa ny teninao tsy mamitaka teninao hatramin'ny andron'ny Abrahama, Saka, Jakoba sy Mose sy ny mpaminany rehetra zany tsy miova ianao tsy miova
ary ny fananao masina le fanahy maherinao mbola tsy miova ary Jesosy Kristy le velona mahery avy any Nazareta zay ny Andriamanitra izay ivavahanay ary matoko zay fa tsy mandainga ianao araka ny teninao fa ny teny zay naloko ny vavako ianao dia tsy maintsy tanterahako zany ka rehefa ianao ny teny hoe Jehova no aro sy hery ho anareo mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy aoka toko zany ny fonay ataovy matoko zay Jesosy aza atao avelanay tsy enjery fotsiny eo ambavanay zany dia ataonay tsy enjery ampianarinay ny olona ampibebanay ny olona fa zay tsy mahay mibebaka zay tsy mahay mangina zay Jesosy tsy mahay matoky ianao fa miazakazaka mila vontsy atsero ihany fa lay Jesosy Kristy velona avy any Nazareta zay ho anilanay zay miaino anay zay volona tokoa hamonjy anay ndraindray tsy jerenay ialanay lavitra aza dia malahelo ianao ndraindray ka dia mifona zay Jesosy mifona fa raha tianao zay tsy tabataba tsony fa nampanomponao ara dia mahery mitabataba mahery miteny ratsy mahery Jesosy mety manompana mifosa mankahala mbola fanaonao zay fanaonay zany ankehitriny anao miteny aminay hoe mitsara amin'izay satria tsy azahoana tombontsoany zany tsy nahazahoanay vokatsoa tsy nahazahoanay fitahiny zany na dia nataonay tamin'ny herinay rehetra sy ny andronay rehetra aza ka dia ndreto zay mifona mivalo aminao Jesosy fa tsy tanteraka mpanota foana fa mbola mitafy an'ity nofo oty ty zay ka raha mbola velona koa ny ainay tsy maintsy misy fahadisoana zay ary tsisy manao ny marina tsisy tsara zay fa dia le famindramponao lehibe no mbola mahatonga anay velonayna mitsangana tahaka zao dia miaina tahaka ny hoe olo marina zay na dia mpanota aza manindry fo aminay ianao ary dia mijery anay fotsiny araka zay ny tantaraindray mandreninay tahaka ny vorondolo na dia mitabataba tahaka ninona aza zahay eo anatrehanao na zay samyzay manginy ianao fa tsy mbola nilobava taminay tsy mbola nasika taminay na nandrokanay na nandronjondronjona nanay na nanitsakitsaka anay aza Jesosy fa le fitiavanao tiany olona rehetra na dia zay efa lavo aza tianao mbola harenina ihany ary ny tena ilainao aminay dia zay mpanarina ny lavo fa tsy mpamarina ny lavo mbola ho any akady ndray reto zay Jesosy mifona aminao mivalo aminao milela-paladia fa tsy tanteraka tamin'izany teninao zany fa maniry zay manomboko zao Jesosy maniry zay ka maniry amin'izay mba te hiova amin'izay Jesosy mba te tena hanaraka anao mba tena ho anisan'ny mpanomponao zay mahafaly anao zay mba hahita sitraka aminao mba tsy hampimonomonina anao tsony na mpitabataba anao tsony na indrindraindrindra Jesosy so dia tia anome loza ho anay aza ka dia mifona Jesosy fanomboko zao zay ampitsahatra ny vavanay ianatra angina reo ataonay tsy enjery rehefa tonga any an-trano fa raha vao te hitabataba zay dia anonona ny hoe angina aho ka tsy lobava eny Jesosy ampianaro zay fa dia mangataka aloha mbo mifona aminao indrindra Jesosy mamela tamin'izay rehetra vitanay nampalahelo anao nanafotona ny hafa koa aza zay tabatabanay teninay rehetra mifona fa tsy amerina tsony Jesosy nefa olombelona zay mbola mora lavo mbola mora mirona any amin'ny ratsy ny sainay ampio zay Jesosy dia afao zay tena afao mihitsy zay afao amin'ireo devoly reo ary ireo devoly reo Jesosy dia tsy faly isan'andro teo eo aminay ary te hampahery anay ianao ny ratsy foana araka ny torotena renay fa rehefa mahatateraka ny ratsy zay dia niteteka an'ireo hoe mpanompon'Andriamanitra reo hitete hafa an'ireo satria afa-po izy fa ianao kosa misento ianao Jesosy ka dia mifony zay mivalo aminao milela-paladia aminao fa reo devoly reo kosa efa nanome fahefananay ianao mba samy androakan'izay ao anatinay zay mbola ataonay indrindra io amin'ny vavanay io mba samy androaka hanongotra mihitsy le devoly mampitabataba rehetra mampimenomenona rehetra reo rehetrarehetra Jesosy tsy mba mety mangina reo ery sy fahefana avy eny aminao nefa nomenao ianao fa hoy ianao hoe efa nomeko fahefana nareo anitsaka menarana anitsaka mainka andresy ny hery ny fahavalo rehetra nefa tsy ampaninina nareo zany ka dia nomena fahefana zay dia raisinay zany Jesosy ery sy fahefana avy aminao Jesosy ty velona avy aminao rehetra noazahoanay mandidy
misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Hitanao zay samy nanombotra n'izay tao amin'ny vavanay, io mampitabatabana, mampimonomonina anay, tsy mangina ny vavanay. Fandraindray araka ny teninao Jesosy hoe fanimpanao ratsy ange dia tsy mety matory mihitsy raha tsy efa avy nanao ratsy aloha izy, ka dia mba tsy ho zany tsony ane zay Jesosy fa dia mifono zay fanoroanay zany devoly zany mpaniratsiranao anireny Jesosy. Efa samy nandroako zay, ka dia mba raiso ny fifonanay, raiso ny fifonanay Jesosy, mba raiso ny fonay, ny fonay Jesosy na maloto aza, mba raiso hoe manaiky ahitsy, manaiky amboarina, manaiky avozona Jesosy, te feo ndray zay ho tonga olom-baovao aminao Kristy, mba ho lasa ny zavatra taloha. Eny Jesosy ianao fanonteny hoe raha miaiky ny fahadisoanareo any ianareo dia matoky sy marina, ary dia manafaka anareo mamela ny helokareo rehetra, ary manafaka anareo amin'ny tsy fahamarinanareo rehetra. Koa dia ho Jesosy aminao anaka voavela ny heloka ao, fa amin'izao sisa izao aza manota itsony. Mianaranao ny tsara ho Jesosy, dia ho voavonjy ianao, ary ho aminao ny fitahiana, ho amintsika ny fahasoavana, hamirapiratra amintsika ny voninahitra ilay Andriamanitra. Dia Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Faly zay Jesosy manony zany ianarana tsara anao zany, ary dia faly koa zay fa nomenao famelan-keloka hiara hifaly tahaka ny Davidy zay teny hoe sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokony atombotsika, zay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjine, nijaly raha nanapaka Pôty Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, matika nalevo, nidina tao amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra. Avy any ny eviny tsara amin'ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina, fimbonan'ny olo-masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tenany maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ira fa 7:15 ao andafiny efitra maina, io tery andehananao io fanginanao anidiny vavanao io tahaka ny lava be zany lavitra zany efitra zany, tatoka ny maina tsy hita ininina anao, nefa ao anatin' zany fisedrananao zany misy lay tany zay mamin'ny fonao, zay nafanampanantenany Jesosy ianao, io le lovany mino zay manakombo mavo, zay mahay mianatra zany mangina zany ary dia mahay izy mivavaka fa tsy mangina fotsiny vavanao, nefa ny ao am-pombola mipololotra tianao ratsy fa mankatony tenin'Andriamanitra mba irio indrindra amin'izay manomboka zao, mba ho tafitany amin'izany any an-danitra zany, fa tsy azo rombana fotsiny amin'izao io, tsy mety miadana ny ianao mandra-pahatonganao any indrindra raha tsy mahay mangina. Ny andiny voalohany any ataontsika izany. Ao andafiny fitra lava no misy lay tany zay mamin'ny fo, ny zay lay tany zay fanapana tenaina, fanapa olovany mino zay makatoko, iriko indrindra mba ho tafita, zany mba ho tafita, tsy mety mandrapahita, iriko indrindra ny mba ho tafita, tsy mety miadanamandra. Mianara mangina dia hiadany ianao mandra-pahitana zany ary dia ionona amin'izany. Tanteraka tokoa ny zany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tahiny Jesosy tsika. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo-piriavana, nahatratra ty Alahady 7 volana Jolay taona 2024 ity.
embolana sady zay ny lasa dia ozo ny tenin'ny soratra masina amintsika hoe mampianaranay anisan'ny andro ny taonanay mba hahazahoanay fo endry. Tonga amin'ny fotoana amakina ny anaran'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nahatratra ny tsingeritaona samihafa eo amin'ny fiainantsika ankehitriny, na zany ny tsingeritaona ny andro nahaterahana, na ny tsingeritaona ny fanambadiana ny mariazy, na ny tsingeritaona amin'ireo asa fanompoana izay aty anatin'ny fiangonana. Amin'ity maraina fidirana voalohany amin'ity izy ireo dia miisa 470 mianaka mianadahy. Tononona mpanajana ny anaran'izy ireo Andriamatoa sy Ramatoisany Rakotondrazafy Jean Alfred sy Rasoanoro Ardera Bakivololona 27 taona amin'ny mariazy tamin'ny 24 volana Jona. Rafaramanana Madeleine 17 Jona, Ramarikoto Tongasoa sy Razafy Mamonjy Danik 10 taona amin'ny mariazy tamin'ny 1 volana Jolay. Razafy Rambosa Ondra Lala 17 taona nahampandray nomenjanahary fanomezan-tsoa fitahina 1 taona ny 15 volana May. Rahery Manana Bakolo Fanja 17 taona ny 12 Jona. Rawelson Liana Nirina Arso Anne France anniversaire 30 Jona mangatakanira 17 amin'ny firana protestanta. Ramil Jauna San sy Iantar Malala Bakoli anniversaire mariazy 2 volana Jolay. Randria Malala Falmanatsu 1 volana Jolay. Ralison Gabriel 40 ny volana Jona. Rasoanor Velo Iar Vola Adela 40 volana Jona. Ranay Vary Malala Joseline 30 ny volana Jona. Rakotarmanana Jean Louis 17 taona. Andrea Malala Aivonandrasana tamin'ny 2 volana Jolay. Ranay Vary Manana Tolotra Ekena. Ratinarivo Bresi 40 taona 17 volana Jona. Ralson Manujo 12 taona 30 Jona. Randrianarso Richard Ravelson Fontsoa 17 volana Jona. Nirso Ramanase 7 volana Jolay. Raoly Vololona Maoly 1 volana Jolay mangataka ny hira 70 sy 500 ary feno 20 taona. Razana Draibe Juliette 15 volana Jona feno 30 taona. Andrianirina Luka Loika 17 volana Jona 20 taona. Andrianalso Maefa Mijoro 17 volana Jona 70 taona. Landy Arzaka Arovaniavo 3 volana Jolay mangataka vavaka ho amin'ny fianarana. Razafy Maefa Tsiriny Aina Fanomezana 18 volana Jona mangataka fahendrena. Razafy Maefa ny Keniavo Fitiavana 13 ny volana Jona mangataka fahendrena. Razafy Maefa Eugène 3 volana Jolay mangataka vavaka. Ramantriniavo Norvelo Hentsoa 20 volana Jona. Randriamanatso Désiré 20 volana Jona. Faramalala Julie Francine 20 volana Jona. Randriamifaly Nasandratra Nomena 30 volana Jona mangataka vavaka sy fahendrena. Rakoto Arvony Solofinirina 3 volana Jolay. Rahary Lalaina Noroantra Elina Dieline mangataka asa vaovao tsy miasa Alahady anniversaire 30 volana Jona. Ramily Hasoa Malalatina 20 volana Jona mangataka vavaka. Ary Rasoanaivo Fanjatina Priska 40 volana Jona mangataka fahasalamana. Miarabanareo 470 mianaka mianadahy nahatratra izany tsingeritaona
eo amin'ny fiainanareo izany. Ny tenin'Andriamanitra mono cadeau tsara indrindra ho antsika. Araka amin'ny voalazan'ny soratra masina hoe ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko ny Tompo tsy mba ho levina. Ka ny Isaia 7:70, Isaia 7:70, ny ndininy 9:40 no cadeau men'ny Tompo ho anareo rehetra nahatratra izany tsingeritaona izany. Isaia 7:70, ny ndininy 9:40. Ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo zany. Indro efa vitako tomboka vatsy eo am-pelatanaka ianao ary ny mandanao dia anatriako mandrakariva. Amen. Efa vitan'ny Tompo tomboka vatsy eo aminy ianao ry havana, aiza matahotra na miorooro. Fa ho tanteraka aminao ny tenin'ny soratra masina fa ombanao mandrakariva izy ambara-pahatonga amin'ny fahataperany zao tontolo zao. Sika fiangonana kosa andeha hiara-paly amin'izy ireo. Hanao ny hira izay nangatahan'ny anankiray tamin'izy ireo tsika, dia ny hira 350 ao amin'ny firana protestanta. Tiako niaraka aminao Jesosy, na aiza hitondranao aho. Tiako niaraka aminao Jesosy, fa ianao no miantso aho. Ny andininy voalohany amin'izany hira izany no ataontsika, rehefa vita izany dia hitsangantsika hivavaka rehefa avy eo. Sangana hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra raisanaka ary fanamasino. Ianao ilay izy hatrizay ary mandrakizay. Andriamanitra tsy miova amin'ny heriny. Andriamanitra tsy miova amin'ny fahefany. Andriamanitra miasaka tsy mitsahatra ho anay zanak'olombelona ety ambonin'ny tany. Saoranay ny anaranao ry Tompo ny amin'ireto mpanomponao 430 mianaka mianadahy, nomenao tombon'andro no fitahinao Andriamanitra. Notahinao ny fiainany, menao hery sy tanjaka sy fahasalamana izy, narovanao mandrakariva ry Tompo, nahatratra izany tsingeritaona, nahaterahany sy nahavelomana izany. Nahatratra ny tsingeritaona amin'ny mariazy, nahatratra ny tsingeritaona amin'ny mampandray fanasan'ny Tompo. Ankehitriny tonga miseho eto anatrihanao izy ry Tompo, araka amin'ny teninao izao olona noforon'ny tanako rehetra aho, tiako amin'ny voninahitra ny anarako izy. Mangataka aminao ankehitriny mbola hitahinao ny fiainan'i Jesosy eo. Ao ny efa lehibe, ianao mbola hita azy amin'ny fahasalamana, ombaka tsy afoy, ary anome hery sy tanjaka mandrakariva mba hahafahany manompanao ety amin'izao tontolo izao. Ka eo amin'ny asan'ny tanany ny mpanomponao, ambino amin'ny fivelomany omeza rehetra irin'ny fony. Ao ny mbola mianatra Jesosy eo, mangataka aminao aho, tolory saina fahendrena sy fahalalana,
fa avy aminao Andriamanitra izany. Akatoky ny fanadinana ankehitriny hitaza rehetra nala fanadinana ianao ry Tompo, ka hanolotsaina azy ireny fa avy aminao Jehova izany. Ny mitady asa aome izay rinony fony, ka ianao ny nampanantenanay ry Tompo hoe na dia mbola tsy mangataka akory ary ianareo, fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo izany. Misaotra indrindra Jesosy, dia apetraka am-pelantananao amin'ny fiaina amin'ny fanomponao, tsy ny androany ihany fa iza rehetra mbola avelomany aty ambany masoandrany, mbola hoeniky ny fahasoavanao sy mivoninaatra ao, ho tahinao izy na mivoaka na miditra ny tokantranony, ambinina mandrakariva dia omenao sa rehetra angatahany eo aminao Andriamanitra, mba hanompanao mpifaliana aty ambonin'ny tany, fa tsy hampisy etonana anaovany an'izany. Dia amin'ny anaranao ilay Tomponay, ilay Andriamanitray, ilay nanao fanekena taminay hoe malala eo amin'ny masoko anehanao, ve voninahitra ianao sady tiako nanaovana izany mivavaka izany. Misaotra soko malalo, ary soniavana amin'ilay raha nalatsakao Jesosy teo ambony hazo fijaliana izany, mba tsy hananany Satana fahefana. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Dia androso mirakitra isika zao ry havana. Ny amin'ny herin'ny androany dia fanokanana any Ambato Mirahavavy. Efa vita tsara pasoka daholo zao ny lalana any. Efa afaka daholo le goudron manimba tomobile, manapoka kartera rehetrarehetra ireny, betsaka mihitsy ny tomobile kely efa simba nandeha teny. Fa zao dia misaotra ny fitondrana itsika fa efa vita tsy mahatsara izany lalindrandrany, malamba tsara izy zao, ary rehefa kelikely dia mbola ho atao izany pavy izany mba hahafaly antsika. Dia misaotra an'Andriamanitra isika amin'izany, afaka makany daholo. Fa ny tiako lazaina dia izao mangatsika ny andro, tondra mafana, body fotsy mafana, akanjo mafana, misaotra tao. Zay andrika dia hanolotra rakitra isika ny kitapo mangamanga sy ny menamena ho an'ny fiangonana. Dia rehefa avy kosa tsika dia aleo procession indray amin'ny mahafalytsika an'Andriamanitra zay mbola namonjy atsika, niaro atsika tamin'ny aretina marobe. Misaotra Jesosy zay manome am-pifaliana nao gasitrahana indrindra. Hey!
dia mbola faly miarabantsika rehetra indray nahatratra ity andro alahady andro tsara ity ary manonona ny fahasoavan'ilay Andriamanitra iray sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika tsirairay avy. Dia toy izao indray ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika. Ny vaky tenintsika androany dia ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 4:30. Filazana avy amin'ny Fotoam-pîvavahana FPVM. Ny fifoazana foibe dia mampahafantatra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra fa hanomboka izao ny dinidinika ho amin'ny mpiomana izay efa nahavita amin'ny fianarana nandritra ny 2 taona tato amin'ny sahan'ny fifoazana FPVM izay maniry otokanana amin'ny ray amin'ireto tobo voatanisa manaraka ireto. Anatona ny mpampianatra ao amin'ny fiangonana misy azy avy ireo izay vonina amin'izany. Toby Andaingo 12, 13, 14 août 2022, Toby Anosy 19, 20, 21 août 2022, 18 juillet 2022, fanombohan'ny fianarana atao amin'ny foibe ho an'ny mpiomana Andaingo. 18 juillet 2022, fanombohan'ny fianarana atao amin'ny foibe ho an'ny mpiomana Anosy. Avy amin'ny komite fankalazana ny 20 taona ny FPVM, fifaninanana hira faneva 20 taona. Efa fantatra izao ny tononkira nahazo larana voalohany tamin'ny fifaninanana tononkira nampanaovan'ny komite 20 taona. Koa iroso amin'ny fifaninanana hira izay hanomezana feony izany tonony izany isika. Toy izao avy ny fepetra amampitsipika momba izany. Ilay tononkira nahazo ny voalohany no asiana feony vao noforonina sady vaovao. Io tononkira nahazo voalohany io dia raisinao amin'ny pasteur Erika, sekreteran'ny fifoazana. Atao solfany feokira sy ny hira akapela. Atao anaty CD ny solfany feokira, ny hira kapela vita solfa, ny playback an'ilay feokira, ny hira feno miaraka, tonony sy feony ary zava-maneno. Atao anaty valopy kely mihidy, tsy misy hamantarana ny mpandefa ny anarana sy fanampinanaran'ny mpifaninana, miaraka amin'ny anarana sy sony ary fitomboky ny tonian'ny fiangonana ny aviany. Atao anaty valopy lehibe A4 misy soratra hoe fifaninanana hira 20 taona, tsy asiana anarana na marika hamantarana ny mpandefa azy ilay valopy kely misy ny mombamomba amin'ny mpifaninana ary ny CD voalaza etsy ambony. Ny tsy fanajanany iray na maro amin'ireo fepetra ireo dia mitarika fihintsanana ho an'ny mpifaninana. Ny fepitaona farany fanaterana ny CD sy ny valopy roa dia ny alahady 20 jolay 2020 sy 2020. Ny fifaninanana dia misokatra amin'ny kristianina FPVM rehetra maneran-tany. Toerana naterana ny sanganasa Birao FPVM Taninanandrano. Loka tolotra ho an'ny mpifaninana voalohany 150,000 ariary, faharoa 100,000 ariary. Ny fepitaona farany fandraisana ny sanganasa dia ny 20 jolay 2020 sy 2020. Avy amin'ny sampana fanantenana. Filazana programa vokatra. Fifaliana ho anay sampana fanantenana no mampahafantatra antsika fiangonana ireo programa mandritra ny herinandro vokatray. Alarobia 13 jolay varotra fromage fanantenana sy sakafo isan-karazany. Alakamisy 14 jolay fianarana soratra masina, andinihana mahakasika ny héroïne sy ny tontolony iarahana amin'ny docteur Miartso Andria Miarinarivo. Ny zoma 15 jolay amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 9 ora sasany ariva, talk show iarahana amin'ny solitenan'ny Fotoam-pîvavahana sy ny sampana CFF, FEFI, KTZ, SL4 ary ny tabita. Iresahana ny loha hevitra hoe mbola misotro labiera ve ny sampana ao amin'ny salle 318. Sabotsy 15 jolay varotra fromage fanantenana sy sakafo isan-karazany. Ny tolakandro amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 3 ora fiderana iarahana amin'ireo sampana fanantenana Analamanga sy Zomba iarahana amin'ny sampana fanantenana. Alahady 17 jolay Fotoam-pîvavahana. Ny ariva amin'ny 5 ora sasany kosa dia comédie musicale Guerre iarahana amin'ny sampana fanantenana sy famaranana ny fifaninanana Kids Talk 2020. Dia manonona fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho aminao izahay ary manantena ny fitrotronam-bavaka sy ny fanohanantsika mandritra izany fotoana rehetra izany. Satria efa vita ny rakitra dia iroso amin'ny fanomarana ny procession izy.
dia irosa procession artsika zay fanaotsika isambolana tahaka an'izao a no anaovantsika ny hira fa 4 amboky hiratsika mandroso Jesosy ampandroso amin'izay Jesosy mifainanao mandritra zao adi-penana marobe mahazo antsika zao a mandrindra amin'ny fitombon'ny coronavirus zao nizay tompo le feonao reko ao am-poko ao fa maniry mafy anay aho e te iombona tahalalanao ah mandrosoa Jesosy ataovy amin'ny folo zany tonga soa ianao manerana ny fanatehnao kasio a Jesosy mangataka hery amin'ny tompo mihitsika ho fenoany hery ho kasian'Andriamanitra aresy zany heretin'izany indray a amin'izao manaraka izao indininy voalohany ihany no ataontsika tsangantsika rehetra dia mandrosoa amin'izay ianao amin'ny fiainanay dia kasio ny vahoaka marobe zao a mandritra n'izao ady-penana amin'ny coronavirus zao indray Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery Alleluia masina petraka isika dia nareo vehivavy azadino a ny mitondra ny poketra nareo dia mbola mitoy ny famakiana ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika avy amin'ny sampana fanantenana mandritra ny herinandro mbokatray sampana fanantenana ny volana jolay 2024 dia misy ny fifaninanana kids talk izay ho karakarainay ny endrika iseho ny fifaninanana dia amin'ny alalan'ny lahateny na kabary izay ho taterahan'ireo mpifaninana ankizy 9 taona ka hatramin'ny 14 taona no afaka mandray anjara amin'izany marina moa fa ny lahateny mifandraiky amin'ny ady atao amin'ny zava-mahadomelona no aseho amin'izany ary tsy voatery ny ankizy mifaninana no mamorona ny lahateny ataony ny fifanitsanana dia ho taterahana ny sabotsy 2 sy 7 jolay ho avy izao ny famaranana kosa dia atao mandritry ny fotoam-bokatray ny alahady 17 jolay 2020 sy 2020 misy ny loka atolotra ho an'ireo izay mendrika indrindra amin'ny fifaninanana koa manasanao izay liana amin'izany ary soratra anarana mandritra ny fotoam-pivorinay isaky ny alahady ariva amin'ny
ora sasany ao amin'ny efitrano 318 ao amin'ny rihana fahatelo. Ny alahady maraina amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora ao amin'ny salle 307. Ny andavanandro ao amin'ny braony pasteur Marcelin. Ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana dia 2,000 ariary. Avy amin'ny sekoly alahady filazana maika. Ilazana saha rehetra fa ny fizarana valosoa an'izay nanao fanadinana dia amin'ny alahady 10 Jolay 2024 izao ao arian'ny fotoam-pîvavahana amin'ny 7 ora. Ilazana isika sekoly alahady mpianatra miaraka amin'ny ray aman-dreny, birao, mpampianatra ary ny diakona pia fa ny fitsangatsanganana famaranana ny taom-pianarana dia ataony sabotsy 9 Jolay 2024 eny amin'ny masera mandrimena Iavoloha ampitan'ny makiplast. Izy kilalao isan-karazany ho an'ny rehetra. Frais aller-retour dia 3,000 ariary na 15 000 francs amidy eto am-piangonana isan'andro. Fiangana amin'ny 7 ora sasany eo amin'ny la rotonde Besarety samia mitondra sakafo. Avy amin'ny sekoly alahady ihany, ilazana sekoly alahady rehetra mpianatra miaraka amin'ny ray aman-dreniny, ny birao, mpampianatra ary ny diakona pia fa ny fitsangatsanganana ho famarana taona dia ny sabotsy 9 Jolay 2024 eny mandrimena Iavoloha. Izy kilalao isan-karazany ho an'ny rehetra toy ny korsa gony, toraka kapoka, loto, ludo, korsa tavoangy, korsa mibaby-baolina, jony tavoangy sy ny kilalao isan-karazany. Izy fiara iombonana ka 3,000 ariary na 15 000 francs no mandroso sy miverina. Fiangana amin'ny 7 ora sasany eo amin'ny la rotonde samy mitondra sakafo ary mifampilaza fa efa vita ny CPE sy BEPC amin'io. Fizarana valosoa ho an'ny mpianatra nanao fanadinana dia ny alahady 10 Jolay 2024. Avy amin'ny mpamakilain'i Madagasikara. Izay eto amin'ny nivon'ny mpamakilain'i Madagasikara, fivondronana voalohany dia mampafantatra anareo ray aman-dreny fa isy ny fivoriam-be izay ataony alahady 3 Jolay 2024 ao amin'ny efitra 318 rihana fahatelo ny Fiangonana FPVM Taninanandrano Ampandrana amin'ny 3 ora tolakandro. Zava-dehibe no hodinitsika amin'io ka manantena ny fahatongavanareo, hoy ny tompon'andraikitra. Filazana zavatra adino. Nisy filazana tsara sy firana miaraka amin'ny fono mainty mihidy fermetura adino tato am-piangonana ambany rihana teo amin'ny W farany miankina amin'ny rindrina anilan'ny fipetrahan'ny sampana mihira tamin'ny alarobia 7 Jona 2024. Koa iangaviana izay mahita azy io mba hanatitra izany ao amin'ny birao ambadiky ny alitara masina dia mankasitraka indrindra tompoko. Dia anankiray koa misy baiboly anankiray adino teo amin'ny anarany misy karatra mpiandry ao anatiny numéro 12225 amin'ny anarany Raharjaona Andria Maslay promotion tsy miova 2. Izay tompon'io baiboly io dia afaka maka anazy eto amin'ny ilany eto. Filazana fanambadiana. Andriamatoa Andria Mahery Manana fanomezana Ramatora Befary Voango Garçon Herzo andaniny Andriamatora Velson Gaston Pierre Henri Ramatora Zafindrabe Fanjanirina Noela ankilany dia faly manasanareo anatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Raheriny Aina Ajatiana Fabrice sy Ravelson Ravakinirina Tefinjanahary izay atao ny sabotsy 9 Jolay 2024 amin'ny 2 ora ao amin'ny Fiangonana FPVM Taninanandrano. Raha misy mahita ny tsy mamety ny fanamasinana izany fanambadiana izany dia aoka izy ampandreny ray aman-dreny mpitandrina. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana anareo ny fodimandriny reto olona voalaza anarana manaraka ireto: Rasoa Fara Rahary Manana Gabriel, vadana velan'ny tompoko Larazana Jao Justin Pierre dia nodimandry ny alarobia 20 Jona 2024 tany Frantsa rehefa nivahiny 24 taona teto an-tany, hoy ny zanany izay soloy tenany Rajaona Arjaona Maxime sy Nathalie na i tonton Max Sampana Gaetam ary ny fianakaviana manontolo. Ny razana dia ho tonga eny amin'ny seranana Ivato aéroport ny zoma 20 Jolay amin'ny 12 alina ary vantana ao amin'ny espace tsara levenana Ambohibao. Ny nofo mangatsika dia hialo amin'ny espace tsara levenana ny alatsinainy 12 Jolay amin'ny 10 ora sasany ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny Fiangonana FPVM Vinany Tempolo Malala alohan'ny ametrahana azy eo amin'ny fasan-drazany Anganomasina Alasora. Randrianaivo Justin dia nodimandry tamin'ny 2 Jolay 2024 rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany. Piomana Otokanana.
hoy ny vadiny rasoary malala Yvonne Florentine sampana STKVM ny zanany ny zavikely ny ary ny fianakaviana manontolo ny nofony dia hiala ao amin'ny lot 2 9MA Ambohimirary ny alatsinainy 4 Jolay 2024 amin'ny 1:30 ora ary atao veloma farany ao amin'ny Fiangonana FPVM Tananandrano Ampandrana alohan'ny ametrahana azy any amin'ny fasandrasany ao amin'ny boaty fahavalo. Botomora Mikael ny dianodimandry rehefa nivahiny 420 taona teto an-tany hoy ny rainy Botomora Sébastien Jules ny reniny Raely Arsoa hanitra mbola tiana mpiandry promotion Pakato 2 ny raibeny ny renibeny ny ray aman-dreniny ny taizazy hoy sy ny mpirai-tam-po aminy ary ny fianakaviana manontolo ny nofony dia hiala ao an-tranony l'OVU 27 miandra rivo ambanidia ny alatsinainy 4 Jolay amin'ny 2 ora sasany ary hoentina nomezana voninahitra n'Andriamanitra ao amin'ny FPVM Tananandrano Ampandrana alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fasandrazany Ambatobe. Fisaorana ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ny mpitandrina ny fikambanan'ny mpampianatra ny sampana STKVM Tananandrano ny fifoazana ary ny fiangonana manontolo tonga ny dododina mpahery sy nampionina azy ireo tamin'ny fodimandrin'ny ava-malalany Richard Lucien na dada farany naina diakonina mpiandry promotion voatendrin'i Kristy tamin'ny talata 20 Jiona 2024 lasa teo ny nofony dia niala tao an-tranony tao Anosy Mangamila ary nanomezam-boninahitra n'Andriamanitra tao amin'ny FPVM Anosy Fivavahana sy FPVM Foaramanina Fiderana ary efa voapetraka tao amin'ny fasandrazany ao Foaramanina. Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fitianareo. Ny fianakaviana dia manolotra fararakitra ray alina ariary misaotra tompo. Reto indray amin'ny fararakitra voaray tamin'ity androany ity amin'ny anaran'ny tompoko vavy Rasoa Lalao Sabina 20,000 ariary, tompoko vavy Rahary Malala Hantavololona Saondra 10,000 ariary. Reto dia misy voady anankitelo voaray tao amin'ny sekretera tao Madame Lalatina. Vakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy fa raha mbola isy koa ny farany dia tsy foana ny fanantenanao. Misaotra Jesosy fa afaka CPE ny zanakay ary nahazo ilay fiara nangatahanay taminao izahay. Apetraka eo an-tananao ny école anaovana ny 6e sy ny fahavitana ny fiara Jesosy. Amen. Vola 10,000 sy 2,000 ariary atolotra ho an'ny dada RCC. Ary mangataka hira Jesosy apetraka aminao ny vola dia efa voray tamin'ny 2 Jolay 2024 reçu numéro 7363. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany misaotra anao Jesosy noho ny famindraponao sy ny tombonandro mbola omenao ahy isan'andro. Misaotra anao ihany koa aho noho ny zavatra asehonao eo amin'ny fiainako matoky anefa aho fa ny ampitsoko dia mbola amirapiratra satria manana anao aho ilay tompon'ny fahefana amin'ny zavatra rehetra. Mamela ny heloko ianao no ireo fitondran-tenako sy fisainako amin'ny tsy fahononana tsy araka ny sitraponao. Indro Jesosy ny ampahany tamin'ny karamako tamin'ny volana Jona naovana ny asanao vola 10,000 ariary ka 5,000 ariary ho an'ny fefy, 5,000 ariary ho an'ny radio mba mangataka vavaka fanilazan'ny olona no kasaiko alaiko vady dia tena malahelo be ny foko ary mba ho tahian'Andriamanitra amin'ny asa mba ho tsara karama misaotra betsaka tompoko. Voaray tamin'ny voalohan'ny volana Jolay 2024 reçu numéro 7351. Dia farany voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany mifona aminao Jesosy raha izao vao manefa ny fahafolo-karena vola 900,000 francs ka ny rihana faefatra 300,000 francs, ho an'ny mahantra 200,000 francs, pasteur ambanivohitra 200,000 francs, pasteur dada 200,000 francs. Mba tahio Jesosy ny ankohonako ho afaka amin'ny salobina aranofo, telefona, Facebook, antikristy, satanandrina. Amen. Misaotra Jesosy. Voaray tamin'ny 1er juillet 2022 reçu numéro 7360 tao amin'ny Madame Lalatina. Dia toy izay indray ny raharaha teto amin'ny fiangonantsika. Amin'ny herinandroany dia fanokanana Mbatomirahavavy dia noho izany tsy misy ny fotoam-pîvavahana amin'ny hariva. Dia misaotra indrindra tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratra an'ity andro alahady voalohany amin'ny volana Jolay ity
enim-bolana faharoa tonga eo amin'ny fotoana amakina ny voadomasina isika amin'ity andro alahady ity. Misaotra Jesosy fa feno 70 taona misaotra fa nifindra kilasy ny zanako dia mbola apetraka eo am-pelantananao ny fiainana dimy mianaka vola ray alina ariary anaovana plafond 4e étage voaty vola 5,000 ariary anaovana 4e étage. Misaotra anao zay Jesosy fa nomenao sy narovanao ka tratra izao andran'izy eo. Fona Jesosy noho ireo fahotany rehetra mangataka mba omena fanambinana amin'izay rehetra tao vola 2 alina ariary ho an'ny fiangonana. Misaotra Jesosy. Amen. Jesus.
Situmanya Jesus nabiatuzu Fisetana mamat Uzakaju Jesus Izarkendi Tinawasanutan Sisetwa Jesus Vayanaunu Mapayerituku Dia ikikuta Nijaria Saya dalam dua umarawan Dia kapuku Dia sutaria Api wali Seye Tumena Dia ikikuta Nijaria Saya dalam dua umarawan Dia kapuku Dia sutaria Api wali Seye Tumena Siukigrał Jesus Raja azul Saitaki kłaminał Fayanau Jesus Numalala Nizazahuan Salayelo Sutaria Api wali Seye Tumena Dia ikikuta Nijaria Saya dalam dua umarawan Dia kapuku Dia sutaria Api wali Seye Tumena Deitiga Jesus Evinzai Kami pusakawan Dai maswandu Jesus Manazaba Nifiana kweti Deifanya Jesus Wanahazu Vitali Deibe Dia ikikuta Nijaria Saya dalam dua umarawan Dia kapuku Dia sutaria Api wali Seye Tumena
dia nio akaikin'andriamanitra no mahatsara ianao Jehova Tompo no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra
zay zany a dia
tsy misy fotoam-pivavahana zany a ny alahady ariva amin'ny heriny androany satria ho lasa any ambata miravavy avokoa na ny dekonarangamba ho lasany daholo ka dia atahoana moa zay ny sitrapon'Andriamanitra aloha mba hampahery antsika zay fa mirehitra ny jironareo ao amin'ny deuxième étage sotra to misy vady tsy maintsy lazaina vetivety le manofo hoe zany nisy nanentaka dia mitandremy ianao miraha foana amin'ny olona be dehibe ty misy mangataka fanazavana mba mila fanazavana aho ny antsoina hoe fahafolo-karena ve ozy a tsy maintsy atao aty am-piangonana sa azo atokana koa zany a ho fanampiana ny mahatra ny kamboty sy ny olona eritreritra sy ny mpanotafika zavatra samihafa zany ny fahafolo-karena dia jereo tsara ny soratra masina fa hoe ho any Jehova aza tino zay a fa ny mahatra ny kamboty sy ny rehetrarehetra ataonao a hafa koa zay ka dia aza fagaro mihitsy a tsy tian'Andriamanitra zany tsy tiany zany rehefa azy a dia azy any am-piangonana iny atao ho an'ny mahatra sy ny kamboty a dia misy kitapo indray hafa ao misy dekona mpikarakarahan'izany indray a ao ty le manofo bibilava izy tao amin'ny tranony kozininy dia fi kozininy io a mipy bibilava mela tao ianao zay ihany mela tao ianao za tata nanofo hoe tao anaty salle d'examen a ho anareo mpianatra dia nanao histogeo zahay dia histoire latao voalohany crise 229 no nivoaka tao dia tsy haiko ilay izy marina fa izao dia aka BBC jereo aingana ny histoire anao a ty zany moa dia ataonao crise 1929 fa ny tena izy zany a crise 1992 jereo aingana ny histoire anao manampy anao Jesosy manoro lalana anao momba ny crise teto Madagasikara fa tsy ho hainao io raha tsy ataonao révision ilay olona voan'ny kansera efa nandeha tatsy nandeha tary nakaria dia farany izy nangataka tamin'ny tompo a dia naheno feo nanao hoe okizay a fa so mivadika eo dia miteny aminao a zanako a akaiky ny fotoana ialanao ety bebay ianao a lazao mitompo-dolo ny fahotanao rehetrarehetra dia mifona aminy vita ny fibebanao a dia andeha ianao ary misoran'Andriamanitra raha mandray ianao izy rehefa niala nenina tamin'ny dokotera sy ny mpanao fanafody rehetrarehetra sika nomenao any tompo zany milaza ny teniny amin'izay izy hoe eny araos fa mela atao amin'izay aingana ianao a fa sao miverin-dalana ianao miverin-dalana mihitsy no atahoran'Andriamanitra vita ny fibebanao a dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy fa any an-danitra mihaona foana za dada nanofina anao sortie 2 jours sampana misy azy dia nody aloha za tsy niaraka tamin' zareo ny andro voalohany niverina teo amin'ilay toerana iza ny ampitsininy gaga fa hay nisy nanafika hony ny fiarany tondrany zareo dia hoe nisy olona enina maty ianao zay anao sortie 2 jours io aza mandeha any 2 jours zany raha ny sampany ianareo a dra iandro ihany mandeha dia miverina fa raha tsy zany a dia tena isy anafika ny toerana eny ianareo a ary dia isy maty raha tsy mitandrina nareo vavaha aingana dengana na aemitra ny fotoana 2 jours sy ny toerana zay anaovanareo sampana tafika masina zany ity resaka fanadinana zao a zao lazaiko anareo mpanala fanadinana rehetra na ianareo manofy
nandeha train nandeha mafy be le train nandeha mafy be le train de nianjera tsy afaka ianao zay aza mametsiny an'Andriamanitra mihitsy fa mety tsy nianatra tsara ianao ty anankiray tya de efa manofiko ty hoe tsy fantatro ty nanao fanadinana na tsy anao fanadinana fa de latsaka tao anaty rano manontanian' Jesosy aingany ianao raha rano be raha ohatra ianao ka tsy nanala fanadinana jereo aingana ny tensionao raha nala fanadinana ianao de manontanian' Jesosy fa misy matera tsy afaka anao mihitsiny ao tsy voalazanareo ato manko ny tena marina sady tada nanofo hoe matina reninay de nijaly be zay tely mianaka de lasa lanitra be ary tena tsy pozipozy ny fiainanay tsy mahazo mijanona eletony atsika Andriamanitra de efa milaza aminao mihitsy fa tsy maintsy io fa lazaikanareo foto hoe maty reninay raha hitany masonao izy hoa fa io izy fa finosina io izy natao vatapaty de tena andeha izy zay de mampiomana anareo fa ity hoe nanofy adady hoe maty reninay de io ne tsy tiako n'le lazana ty soratra ty fotsiny hitany masonao fa izy hoe maty sa hoe maty ono samy hafa zay mahatonga hoe miteny foana traniatrandry zay nanofy anao de tsara mba miary miresaka fa no fotoana eto amin'ity tany ty fandalovana daholo tsy maintsy matytsika rehetrarehetra nizanizanizaniza fa mampilaza aminao Andriamanitra fa hoe hitsipoziposo ny fiainanay tomany mafy ianao mitomany foana tadiava asa de nizao zay la nanofo hoe tsy maintsy manao tafika masina ny ankiriry de mandehana sotra tompoko ny tely zay omeny tompo atsika rehetrarehetra androany Isaia 70 ny 10 hoy izy ho antsika rehetra hoe indro Jehova Tompo ho avy amin'ny heriny samimy mandroaka de volo daholo any an-trano zay miteny Jesosy manao hoe samy manalo atsakalina de misy manohitra n'izany teny manao hoe zangapa amisavoka ivoakalina asa toerina mihitsiny izy rehefa oza hoe samy mandroaka de volo daholo amin'ny alina indrindra vo coronavirus io aminanako sakamalao tanena ohatra ny akobe iny ny andrery de raha pena de atao dite atiterako ny baolina kely iny any ianao de indraindray asio tantely indraindray asio voasary makirana fa misy fiarovana be mihitsiny ny sakamalao sotra tompo fa tompo avo amintsika amin'ny keriny lehibe rahantsika raha ny fotoana fa lasany fotoanantsika amin'ny raha 5:70 nangatahany olona anankiray teo ireo vavaka natao reo rena olona ireo taraina sy talao ireo antsinao andreo manalina voarainy tsara daholo zany anolotra ny rakitra itsika aloha dia manao an'izany rehefa aveo tsangantsika rehetra fa fitiavana mandrakizay fitiavan'ny tompo foana nitrotrony atsika irovany atsika amin'ny heriny sy ny fahefana mino an'izany ianao sotra Jesosy Oh
Teka mafoatsika zay ny vitanay Jesosy, tsapanay ny fitiavanao anay ny FPVM rehetra, ny mindo rehetra hatramin'izay, ny rovanao amin'ny herinao rehetrarehetra sy ny fahefanao. Misaotra Jesosy, toy izy zany hamirapiratra ety ny voninahitra ao Jesosy, na kely iny na be ny zay mivitanay foinay ho aminao. Raha iso zany dia arovo daholo indray ny mpanomponao amin'izao andro sarotra izao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina. Jehovah tompony maro, enikipona tamin'ny rehetra. Amen. Ataontsika nira fa dimy amby fitopolo teo eram-bola izy dia vavaka amin'izay tsika. Sotranao zay amin'izany hira izany ka dia mangataka indrindranao ary zay Jesosy mba hiaino anay, hiaino ny fitarainanay. Andriamanitra tsy mba mamitaka ianao. Rehefa milaza izy ny hamonjy dia hamonjy anay hatramin'ny farany.
renao daholo nivavaka tao amin'ny voady mino zay Jesosy fa ho tanterahanao ny tenina hoe na mbola tsy miatso akory azy dia efa tonga amarino zany Jesosy ninninona fandiriana ninninona fisorana efa voarainao daholo zany manana ny anjelinao ianao a hitondra valim-bavaka ho an'ireny rehetra fa alohan'ny isaranay Jesosy tsy mety zay ary tsy manaiky zay raha tsy miaraka aminay eto ianao ho tonga any aminay tsirairay avy any amin'ny W tsirairay avy any ianao hatrany amin'ny efitra fa rihana fa efatrany misaotra Jesosy mpanomponao daholo ireo za raha misy ny andro alahady azakazana amin'izao andro mahory amin'izao andro valana retina izao mampitahotra anay foana Satana mamono anay mampivaraontsana anay aza ampianaro zay angina ampianaro zay vavaka ampianaro zay anaiky ny sitraponao raha misy ny olona zay efa lazainao moa Jesosy fa andeha misaotranao be dehibe mihitsy satria ianao no miantso ianao no malala ny andro iainana ety rehefa tapitra zany a tsy maintsy mody daholo raha mbola mananaina koa fa sambatra tokoa ny maty sambatra ny raisinao sambatra zay rehetra tsy enainao rehefa miala ety zay fandalovany ty tany ty fa ho an'izay rehetra mbola velona kosa mingavy ianao a Jesosy tsy ampy ny toerana sady tsy misy ny toerana ivavahanay a any an-tranonay korotana ny any tabataba ny any tsy misy mahavavaka tsy misy mavaky teny fa ampianaro zay tahaka ny vorondolo mba amin'ny alina mba hiratra amin'ny maso ahita ny teninao amin'ny alina mangina mba hivavaka fa ho laseny foana ihany devoly ho reseny foana ny devoly rehefa mangina zay eto amin'ity toeran'ity Jesosy tanterao ny teninao hoe raha eto amin'ity toeran'ity ianareo mivavaka meno anareo any an-danitra ianao erany vavaka i Jesosy misaotra Jesosy misaotranao zahay fa Andriamanitra meny vavaka ianao ambety toninao mandrakarivana hoe tsy andahoanao mihitsy ary tsy afoy ianao mba tanterao amin'ireo zanakay anala fanadinana amin'izao latsinainy zao Jesosy mampafantaro azy sy tena sitrako ny fonao ireo matiera mbola auto révision ireo ampafantaro azy Jesosy satria mbola tsy hainy misaotra Jesosy mbonomponao Jesosy any mangataka izany ary mbola mpanomponao zay amin'ny andro rehetra iainanay ka mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy
ny anaranao jesosy nongatana izany rainay izay ny an-danitra ho masinana ianara ho tonga niny fanjakana atao azy itia tokaniny an-danitra eo naino ny anina sy azo ary mameloka meloka taminay raza mitondrana amin'ny fakapanahy manafana amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra manak'izay amen raha isontsondrano ho Jehovah tompony maro aminao ombanao ahy ombanao ary aza merikerika foana fa zao Jehovah Andriamanitra ony mitantana anao mitanakavanany fahamarinako sy ny heriko tsy misy Andriamanitra afa-tsy zaho ao ka toky anao ary meno fotsiny hany dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra sotra tompo anao ny deranao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany halleloia masina 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 Jehovah tompony maro endrika voninahitra ny tany rehetra tanteraka tokony izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina petraka isika dia mimpandray fanasan'ny tompo sisa no mijanona ny fiarakodiony ny fiarakodia 90-13 TAK 90-13 TAK dia mba hakisaka kely
misaotra an'Andriamanitra lehibe isika nomeny ny teniny ray androany mba ho fanilo ny tongotsika sy ho fanazavana ny lalantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Miarabanao koa Jesosy tonga eto amin'ity tempolo masina ity, na dia mangily firy tokoa aza ny andro, tsy nahasakana na tongavanao teto zany, fa eto no ionanao aminy, eto koa no ilazany aminao fa mpanompony ianao efa nofidiny ka tsy mba hariny. Ary na dia ao anatin'izao valanaretina izao koa ary dia misy fanevitra lehibe dia lehibe izay nomeny atsika mba ho totsika ho antsika, ary dia izay indrindra ny nataony hoe izany mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Kanefa ho Jesosy na oviana no misotro sy mihinana ianareo dia mba tsarovy atsiaro azy isika, indrindra fa izy be famindrampo, izy namela heloka atsika ary tsy nanisan'izany fahotatsika izany ho isan'ny anamelohany atsika, dia andehitsika hitsangana hanao ny hira hoe tsy mendrika aho ry Tompo. Angatana ny atokopira mba amelona an'izany hira izany, tsy mendrika aho.
misaotra anao izay Jesosy fa tsy nitahiry fahatezerana taminay tokoa ianao fa namindra fo dia namindra fo taminay ianao velatra mpamonjeny izahay ary mankasitraka anao indrindra izay Jesosy dia indreto izay Jesosy manoloana izao latabatra ao masina izao satria efa nasaina ho tonga ary dia tsy nihafahafa izay Jesosy nanoho ny antsinao satria ho ianao hoe izay rehetra manatona tsy mba misy ho laviko mihitsy na tahaka ninona fahotana izy fahalemenay dia tsy nilavinao izay Jesosy rehefa tonga eto anatrehanao dia mivelatra eto anoloanay koa reto famantarana ireto dia mangataka amin'ny fananao masina Jesosy mba hirotsaka amin'izao famantarana izao hanamasina azy ka ny mofo izay nividiana volavolainy tanana tsy misy fahamasinana zany tsy hisy heriny zany fa tonga eto amin'ny latabatra ao masina eto zany hamasino zany Jesosy mba ho tena ilay tenanao feno fahamasinana ho tena ilay tenanao no hohaninay ary dia asalamanay tokoa zany dia nitahaka zany koa ny divay Jesosy novidiana tany am-pivarotana ihany zany tonga eto izy Jesosy ho asandratray ho tonga ranonao ka hamasino zany Jesosy mba ho tonga ranao teo ambony azy fijaliana tokoa ka raha hisotro an'izany izay dia ho sitrana avokoa ny aretinay rehetra indray tokoa ny dekona Jesosy izay andray anao voalohany manamasina azy Jesosy manamasina azy fa olombelona ihany reo Jesosy kanefa noho ny teninao hoe tsy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy ammo dia indreo izy andray anao voalohany Jesosy enoho ny fivavahany enoho ny sentony fony ary enoho ny fitarainany ny vahoakanao kosa izay izarany an'izany tenanao sy ny ranao zany dia atsiaro fa tsy izy intsony no anatona fa ianao Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona no hanolotra ny tenanao hanolotra ny ranao mba ho famonjenao azy ka hitenenanao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako avela ho adidiko ihany reo arany adidinao Jesosy hatoninao reo ary izy kosa hanatona anao dia misaotra Jesosy amen. Napetraka amin'ny fiangonana fa Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadiana azy iny dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity ny tenako ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izao no ataovy ho fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo fa na oviana ianareo no mihinana nytony mofo itony ary misotro nytony kapoaka itony dia manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piaviko. Amen. Andeha fa efa voavoatra ny zavatra rehetra. Eo mpizarana ny mofo sy ny kapoaka dia angatahantsika ny atoko-pira anao ny hira hoe raio mamelany hely.
dia hoy Jesosy hoe fa indro hitodika ao aminareo aho ka natrika anareo. Manatrika anao eto Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Mitodika aminao manokana dia manokana izy. Ary na inona sentinao, na inona vavaka hoentinao, mitodika any aminao izy. Ary tsy hampanjombona ny tavany aminao izy. Ka dia andao ary tsika eritreritra hampanahy anao ny hira 2:7 ary na dia no orgara sisa no maneno dia andeha mitodika any amin'ny Jesosy fa izy efa mitodika ao aminao dia ambarao izay tianao fa omeny anao ta amin'ny tolobotsitra zany fa tsy mba ho sanidainy akory.
Tsapanao tokoa fa tena mitodika any aminao ny tompo a dia ambarao aminy fa efa hanao ane a Jesosy hanao a tompo a ataontsika izany ery zany. Fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka amin'ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana nareo tamin'ny fitondrana tena adala
izay azo tamin'ny entindrazana fanarahasoan'i Kristy. Dia ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Ary io koa ny apôstôly Paoly, jereo nareo ny azo fijaliana teo ny namonjenanay ary teo koa ny nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy isika. Teo koa Jesosy zokinao, lay malala anao, lay tianao, lay tsy mahafoy anao, ka nyteny hoe tsy misy tiako ho very ene na dia ray azy. Teo izy nangataka fifonana tamin'Andriamanitra ray. Ray io mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Manatona aho ka miondrika, manoroka ny tongonao masina, za zay olona tsy mendrika ary Tompo, avao azo anao. Tsangantsika. Raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovinareo ho fahatsiarovana azy, dia misaora azy ao am-ponareo. Misaotra Jesosy, fa ny tenanao mihitsiny, mizarazarainao, potipotehanao mba ho fanevitra ao anay, ary dia ahasalamanay izany indrindra amin'izao fotoana ny valana retinay izao. Dia mba honina ao anatinay tokoa ianao ary ho velona ao anatinay dia ho Jesosy kely mandehandeha izay rehetrarehetra. Ho tanteraka aminay izany Jesosy, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia ity kapoaka ity, sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho amin'ny maro ho famelan-keloka. Misaora azy ao am-ponareo. Saotra Jesosy, mikorina ny anatin'ny vatanay izao Jesosy, ny fanevitra mahery indrindra izay tsy haindeha voly ho resena, satria mahery ny ranao Jesosy, ary zana ranao zany no ataonao fitaovana iarovana nay tsirairay avy. Eny fa na dia hatramin'ny ankizy madinika indrindra, hatramin'ny lehibe indrindra ny tanora, dia efa nosarona ny zana ranao zany, ary efa nosotroana izany velona mandrakizay zay ho anao Jesosy, dia ho anao mandrakizay ny fiainanay. Misaotra, misaotra, misaotra Jesosy. Voninahitra ny eo anao ry Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Aleluia. Masina, masina, masina Jehovah Tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Napetraka isika eo ampanangonana ny kapoaka, eo ampitatazana ny rakitra, dia mbola angatantsika ny zanatsika Chorale CFF
anolotra hira mba ho famelombelomana ny fanahintsika. Vatsy ho antsika mba ho famelombelomana ny fanahintsika dia ao amin'ny Jeremia 4:20 ka ny andininy 7 ihany. Jeremia 4:20 ka ny andininy 7 ihany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: aromeko fahalalany aho Jehova izy, dia oloko izy
ary izaho kosa ho Andriamaniny fa iverinamiko amin'ny fony rehetra izy. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra hitsangana isika. Mbola tsy vita tasikely eno premier étage ve efa vita, tsangantsika amarana an'izao fotoana izao a vavaka isika. Jesosy o, makasitraka dia makasitraka anao indrindra izay, fa tsy takatry ny sainay sy ny fahalalànay, ny fahalebiazanao ary ny asanao lehibe sy mahagaga izay mahatahotra indrindra, nefa dia ataonao hita amin'ny masonay izany. Ahoana ny tsy hideranay anao Jesosy, ahoana no anginanay amin'izany, fa Andriamanitra ianao fa tsy mba olombelona ary tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay, fa noho ny amin'ny anarako ianao dia hononiko mandrakariva ny fahatezerako, hononiko mandrakizay koa izany, mba hiderananao ary dia eto izay dia mitodika any aminao, dia mba hitondra ny vavaka iretraretra ianao Jesosy eo amin'Andriamanitra ray, fa raha ianao tokoa Jesosy no mangataka amin'izany vavaka nasandratra hitaminao teto izany dia hoenono izany, ary dia izay koa Jesosy dia mahatsiaro ho faly satria miaino anay ianao, ary dia ankasitrahana izany. Mbola betsaka dia betsaka ny zavatra tiana eo ambara aminao Jesosy, kanefa fohy ny fotoana ary dia akambanay izany amin'ilay vavaka tsara indrindra manao hoe raina eo izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, mety an-tany ho tahaka ny an-danitra, meo anay nio ny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Hitanao ane Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka hanome anao ny fiadanana, ary hoy Jesosy hoe mandehana amin'ny fiadanako fa ho anao kosa ry Tompo. Ndera nihaja amin'ny voninahitra efa anao hatramin'ny taloha izany, ary dia mbola atolotsay mbola ho anao mandrakizay mandrakizay. Mpanomponao Jesosy no mangataka an'izany, ary dia mbola hijanona ho mpanomponao mandrakizay. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Sotra Tompoko, mandehana ny fitiavan'i Jesosy.
Io sento não terei dançado. Isane una bella te amare, intanto guagna dale cane. Mi quando ti hai la tempo caia, e so se la canizza, non c'è nada. Era la tua sala, era una tua, era un tic la capia bonina. Irano masso non te lo fa fare, io sento non direi nazzati.